ivavaka isika tompoko. Misaotranao zahay Andriamanitra rabe fahasoavanao noho ny amy Jesosy zay irahanao ity aminay, mba haniraka anay ihany koa, mba hiasa zahay, mba sy hidonanana zahay fa hanao asanao ho mpanoviny teninao, ho mpanoviny sitraponao. Tomony fonay Tompo, tomony fanahinay mba hasiaro zahay fa ora zay fa fifohazana zao, ora zay fa fizoroana zao, ora zay fandehanana zao, hanaovana gn'asanao hatrany hatrany. Da io ny fiangonana, da io ny sarairay zay tafangona eto Tompo, mba samy hampahireziny teninao izy rehetra. Da io ny teninao zay ifandrenesina tamin'ny vaky telimasina, ary da io zay mbola ho renesina ihany koa amizao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao Tompo, akoatrin'ireo zay naky tamintsika teo amin'ny vaky telimasina, dia mbola ho resika ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny marika. Marika toko faharoa ambin'ny folo, 9:20 ka hatramin'ny 9:4. Marika toko faharoa ambin'ny folo, 9:20 ka hatramin'ny 9:4. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nipetraka tandrefy ny fandasan-dratra Jesosy dia mijery ny fandasaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanan-karena nandasaka be tao. Fa nisy tonga tena malahelo anankiray tonga teo ka nandasaka farasakely roa ankeviny ho varoventiavy. Ary Jesosy miantso ny mpianany hanatona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io fitondratena malahelo io no nandasaka be nohony izy rehetra, nandasaka teo amin'ny fandasan-dratra. Fa ireo rehetra reo dia tamin'ny habeny fananany no nandasahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo nandasahany tao amin'ny tao zay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. Amen. Iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fanteninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Hatramin'ny 2 Novambra, fety ny filazantsara, ka mandra-pahatonga ny farany taona ara-piangonana amin'ny alahady ho avy zao zany farany taona ara-piangonana zany, dia tomony fanahy masina isika fiangonana mba hibanjina manokana ny zavatra farany. Inona moa ny zavatra farany? Ny zavatra farany dia zay hiafarany fiainany olomeno amin'ny maha olomeno azy. Efa nambara tamintsika talohan'izao ihany zany Tompo. Ny zavatra farany dia ireto avy: ny vokatry ny famelan-keloka, ny fahafatesana ao amin'ny Jesosy, ny fananganana ny tena amin'ny maty ao amin'ny Jesosy ihany, ary ny fiainana mandrakizay. Reo no zavatra farany. Amin'ity androany ity dia re manokana eto amin'ity tenjy anjarasika ity koa zany Tompo. Miakatra ao Jerosalema Jesosy,
ambara zany ao Marka 1:20 kanefa inona ny antony akarana any Jerosalema? Antony dia noho ny andro firavoravona lehibe, izy mba amin'ny mpianany moa zany tompoko. Andro firavoravona lehibe izay atao hoe Pasaka, fa misy maromaro ny andro firavoravona lehibe teo amin'ny Israely. Ny milaza izany dia ny manaraka ity teny izay anjarasika ity dia ao Marka 4:20 izay ilazana fa fotoana fihinanana ny mofo sy masirasira zany. Zany fotoana fihinanana ny mofo sy misy masirasira zany no fanombohana ny fetin'ny Pasika teo amin'ny Israely na teo amin'ny Jiosy ankehitriny. Ambara misika zany tompoko fa miakatra ao Jerosalema Jesosy ny mpianany miaraka amin'ny Jiosy marobe, Israelita marobe zany noho ny fetin'ny Pasaka. Zany fetin'ny Pasaka zany no antongia zany miakarana ao Jerosalema tompoko. Re eto ary fa miakatra ao Jerosalema ny tomposika. Tamin'ny fotoana anankiray dia nisangana teo akaiky ny fandasahan-drakitra izy, nijery, nandinika ny fomba fandasaky ny olona vola tao amin'izany fandasahan-drakitra zany. Maro no nandasaka be tao, mpanan-karena lazaina amin'izany. Ka inona moa maharasy an'izany? Sara zany, mandasaka arak'izay tokony eritreretin'ny tsirairay halasaka. Kanefa misy olona anankiray zay nolazainy Jesosy, dia mpitondra tena anankiray lazainy manokana ity. Kely ny zavatra nalasany tao, raha ny maholombelona dia sinosinona ampitahaina amin'ny vola nalasaky ny sasany zay nanana tao, toy ny sinosinona, kanefa nalasany tao koa ny azy. Nahavarena fa Jesosy nahita hoe io vehivavy io izy nandasaka be indrindra tamin'izy rehetra. Mahavariana hiany zany tompoko. Manoloana ny fetin'ny Pasaka dia ao zany izy resika ny fomba fandasahan-drakitra. Ny fetin'ny Pasaka moa zany amin'ny Israelita rehetra dia zao, rehefa tonga ny fetin'ny Pasaka dia mino ny Israelita rehetra fa izy reo na dia miaina amin'izao fotoana iaina sika zao aza dia mino fa isany reo zay miala tany Egypta. Nahafahan'Andriamanitra tany Egypta, nihitany ranomasina mena, namakivaky ny hevitra nandritra ny taona maro. Anatin'izany izy reo, hoy izy reo ny finoany. Izahay izy reo anatin'izany, olona marobe nahafahan'Andriamanitra zany. Ambara amin'izany ary tompoko fa ny fanafahan'Andriamanitra tany Egypta na dia indray mandeha monja aza tamin'izany fotoana efa ela be zany dia iaina ny olona mandrakakehitriny zany, iaina ny mino mandrakakehitriny zany. Toe-po manahoana moa no nentin'ny Israely nanatrika n'izany fetin'ny Pasaka zany? Toe-po misaotra an'Andriamanitra, satria Andriamanitra nanafaka ny olony tany Egypta, nanafaka azy tao milavaka mangisikisiky ny fanandevozana, ka ny azy tany vaovao hiadanana. Ka rehefa nanafaka azy tamin'izany ary dia tamin'ny tanana mahery sy sandry mahinjitra no namonjen'Andriamanitra azy. Andriamanitra mamonjy zany. Eo anatran'izay ny mihino rehetra, ny zanak'Israely izay atao hoe mihino dia misaotra an'Andriamanitra. Hatramin'izay ka mandrakakehitriny dia misaotra an'Andriamanitra. Anisan'ny fisaorana an'Andriamanitra ny fanaovana rakitra tompoko. Ny fanompoako vavahana manontolo dia fisaorana an'Andriamanitra zany. Kanefa ny rakitra koa dia fisaorana an'Andriamanitra koa zany ao anatin'ny maro. Misaotra an'Andriamanitra ny olony noho ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra, sanatria tsy hoe vidiana ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy, sy ho an'Andriamanitra koa ny rakitra, fa ho an'ny olona ihany zany.
hoety manana ny raharaham-piangonana zany, hoety manana ny mahantra zany, hoety manana ny fampandehanana ny raharaham-piangonana samihafa zany. Zay ny antony, kanefa dia fisaorana sy fanerena zany toko ho an'ny Israely fa tena fisaorana n'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany fisaorana zany dia saroasika Jesosy. Tamin'ny fotoana zay nanendrena ny fanasana zay ataosika hoe fanasany tompo, dia ny sakramentany latabatra zany. Tamin'ny fotoana nanendrena ny mofo sy ny divay tamin'ny voalohany dia voalaza ao ny teny fanendrena fa Jesosy ny saotra. Jesosy ny saotra n'Andriamanitra, satria neken'Andriamanitra ny fangatahana nataony. Andriamanitra nitalahy tamin'ny ray, ny zanaka moa zany azafady, nitalahy tamin'ny rainy mba hanatanteraka ny asa-panavotana. Revo ny olombelona, revo ao anatin'ny fahotana ka tsy misy fanantenana hahafaka azy raha ny herin'olombelona ihany na oviana na oviana. Andriamanitra nanaiky ny fangatahany Jesosy zanany mba ho tanterahana ny asa-panavotana. Iza nefa ny manatanteraka ny asa-panavotana? Jesosy. Jesosy tena no nekeny ray hanatanteraka ny asa-panavotana, kanefa tsy azo natao zany asa-panavotana zany raha tsy nekeny ray aloha. Nekeny ray zany asa-panavotana sika taranak'olombelona zany tompoko, ka dia nisaotra Jesosy tamin'ny toerasika. Isika sy mba mahay misaotra zany amin'ny tena sika samirery, sy mba mahay misaotra n'Andriamanitra zany sika. Fa Andriamanitra nanome ny zanany ary ny zanany Jesosy no misaotra amin'ny toerasika zay sy mahay misaotra. Jesosy ny saotra. Iny rometoana ny lazana ny zany ao amin'ny fanasany tompo, amin'ny teny manendry ny fanasany tompo, manendry ny tena sy ny rany Jesosy ho sakramenta. Jesosy misaotra ny ray noho ny asa-panavotana. Zany fisaorany Jesosy zany dia tanteraka, ka dia izy Jesosy tenany no nanolotra ny tenany. Nanolotra ny tenany Jesosy sy ny fananany natolony, sy ny vola tany am-posy ny natolony, fa ny tenany no natolony. Ny tenany manontolo natolony, ny azy rehetra zany natolony. Zany ny fanavotana. Raha atao hoe rakitra ny anaran'izany dia ny zanak'Andriamanitra no nanatanteraka ny rakitra ambony indrindra. Ny rakitra tsy manam-paharoa dia nitanterahan'i Jesosy zany tamin'ny nanolorany tenany. Sy raha vehivavy izay mpitondra tena loatra no tena nanolotra ny tenany tamin'ny alalan'ny vola madinika kely anankiroa. Fa na dia raha vehivavy izy dia mahagaga fa sy nanana na inona izy. Nolazaina fa nisy nandroba ve raha mandinika ny perikopa isika mialoha dia voalaza fa ny mpanoradalàna dia isan'ny mpandroba ny mpitondra tena. Amin'ny fomba manao ahoana moa zany sy azavaina zany. Ka dia nanana kely ity mpitondra tena ity satria anisan'ny voaroba moa kanefa sy ny zanony izy, fa nanolotra ny tenany izy. Toa hatazana sika sahady an'i Jesosy zany. Raha vehivavy zay voaroba, voadaro angamba na nanaovany hafisena ka sy nanana na inona fa sy vola madinika naterina ho an'Andriamanitra, dia ahatazana sika an'i Jesosy zany. Ilaina mpahoriana, Jesosy ilaina mpizaliana. Nanolotra ny tenany izy ho ahy, ho anao, ho sika. Jesosy indrindra ny tena nanolotra ny tenany, nanolotra ny fiainany manontolo, nanolotra zay rehetra nananany ho ahy, ho anao zany tompo, ho sika rehetra. Zava-dehibe an'izany. Io no rakitra, ataosika hoe rakitra n'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra ny rakitra dia ny zanany no natolony, Jesosy zany. Io no mampisy vidiny rakitra ataosika tompo. Fisaorana an'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy zanany zany. Io no valeur ny rakitra ataosika. Tsy manana valeur ho azy zany, sy ny
sy tenasika ny akina ny mahazava-dehibe azy fa ny zanak'Andriamanitra izay natolony ho asika rakotra sy manam-paharoa. Io no mampisy vidiny izay atolotra asika, na manolotra tena asika, na manolotra fananana asika, na manolotra fotoana asika, na manolotra andro sika, na manolotra talenta isika. Dia zao ny mampisy vidiny azy dia izay nataon'i Jesosy, dia nandroran'i Jesosy ny tenany ho asika mba hatoloro koa ny tena sika ho an'ny raharaha masina, mba hatoloro ny tena sika ho an'ny raharaha ny fiangonana, mba hatoloro ny tena sika ho an'ny fitoriana ny filazantsara, mba hatoloro ny tena sika ho fanompoana ny hafa koa. Mila manolo tena sika. Zay fandrora tena zay rehefa dia sy tanteraka raha sy ao amin'i Jesosy. Ny fandrora tenan'i Jesosy no azahoasika manolo tena no ny asa ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Izy no manome asika ny fandrora tena, tena fandrora tena ho amin'ny raharahan'Andriamanitra, ho amin'ny raharaha masina. Zay no entiny nanaovana batisa sika. Ny batisa dia fanokanana olona ho amin'ny raharaha masina. Raiso izay atotry ny fanahy asika, atoloro ny tenanao ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Voninahitra ny an'Andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masina izay atranotany ny indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, raisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.